faritra rehetra izay iasan'ny anaeo dia tsy ambanin-javatra ny fijerena manokana ny verotenan'ny mponina. Ankoatra ny voliavitra sy ny volo legioma dia nomena lanja manokana ny volovary izay mampiasa ny ahitaon'ny volorakitra. Andahoany arahantsika ny tantaran'ny Bernadette, renim-pianakaviana iray ao Mahatsara ato amin'ny komina Andasibe. Anisan'ireo tantsaha nahazo fiofanana sy mahasom-boly tamin'ny anaeo izy. Za zany dia Bernadette ny naro, mipetraka eto Mahatsara zany titra le tanànako, fa mamboly aho eto Andrefitsalena. Dia ny asa ataoko zany dia mamboly vary BVND zany ny amboleko, nanomboka tamin'ny herintaona dia tamin'ity taona ity. Dia ny nanoro nanamboly an'ity zany dia teknisianina any Anae, ery Madame Honorine dia ery Madame Niny zany, dia ery Justin. Dia ity vary ity zany namboleko tamin'ny volana Desambra, dia izy efa vokatra zao. Somary sarotra amintsika nefa matetika ny miala amin'ny mahazatra, indrindra raha misy ny fiovana sy ny fanatsarana. Aiza ho aiza amin'izay kosa ary ny an'ny Bernadette. Oka ny salasala zany namboly anazy ity, satria zany vokatra vary famboleko eto isan-taona zany vary ikisa dia tsara foana izy isan-taona. Dia tamin'ity taona ity indray zany nanovana azy ny vako sebota indray zany namboleko. Dia izy zany voalohany naniry izy dia okan'ny tsy anjary zany dia okan'ny salasala hoe raha zao taona ity vary ity maty antoka fa tsy vokatra. Jerena indray zany le izy tena nanodina be nafinaritra be zany le izy. Ka raha fijerena anazy zao zany dia afa-pona ihany zany le vokatra hiakatra amin'ity tanimbariko ity. Lasa nanavanana ny Bernadette avokoa na ny volovary tanety na ny volovary tanimbary, satria dia mety tsara taminy avokoa ny masom-boly nozarain'ny anaeo. Ty indray zany vary sebota indray zany ty masom-boly tamin'ny anaeo ihany zany. Fa raha oharina zany ny fambolena tanety sy ny antanimbary ka raha samby inona moa masom-boly ny anaeo dia samy mahafa-pona daholo zany na ny tantanety na ny tanimbary. Fa samy volana Desambra zany nambolena n'ity vary ity, fa oka ny tarakely indray zany le tanimbary raha hohanina ny tantanety. Andao fantaritsika hoe inona kosa ary ny tsiambaratelon'ny Bernadette hiadiny amin'ny ahidratsy. Zany namboly an'ity rakotra ity indray zany niaraka tamin'le vary ihany zany. Ka tamin'ny isaka za mamboly eto zany amboleko fotsiny amin'izao tsy asian'ity rakotra ity zany dia intelo any miava vary. Nefa tamin'ity taona ity nampiasa rakotra zany dia indray mandeha ihany namboly vary dia jereo nge namboly miava vary tsisy adratsy mihitsy ny tany azondraha hilitra n'ity rakotra ity dia tena tsara zany fampiasana n'ity rakotra ity mba hanamora le fihavana le vary. Dia tokony ampiasa rakotra fotsiny zany rehefa mamboly vary zany na hoe mamboly zavatra, amin'izay zany mba manamora le asa atao. Araka izany ara dia ilaina tokoa ny mampiasa rakotra satria maro dia maro ireo tombontsoa azo avy aminy. Ny antony ambolena n'ity rakobelona ity zany mba hanamoramora ny asa ataoko rehefa amboly eto indray zany amin'ny herintaona mba tsy dia aniry adratsy loatra zany le tany, sady mba hanamasaka ny tany. Eto indray zany dia namboly an'ity kanavaly aty, ity tany ity zany namboleko sitilo zany. Dia le sitilo zany nambolena izy niaraka tamin'ny teknisianina dia lasa nitondra-drano le sitilo dia namboleko an'ity kanavaly aty indray zany mba hampamasaka an'ity taniko ity ho rakobelona zany ity.
manimba vary fa izy tsy manimba vary aloha le izy sady mahafinaritra be izy miaraka amilena am'le vary. Maro dia maro tokoa ny karazana rakotra azo ampiasaina. Anisan'izany ny canavalia, ny stylosantès, ny mokona. Tsy diso anjara amin'ireo anefa Bernadette fa anisany mampiasa dia mampiasa an'izy ireo. Ity koa zany dia karazana rakotra tena tsara ampiasaina izy ity. Fa nefa zany na tonga anazy ity kely ny vitsy zany naniry teto amin'ity taniko ity, namboleko zany le izy, stylo ny anarany. Dia noho le toetrandro zany maina be le andro tamin'izay namboly teto dia tsy naniry zany le izy fa vitsy kely naniry. Dia ia zany ny antony nampiarahana an'ity rakotra stylo ity sy le canavalia. Fa rakotra tsara azo ampiasaina koa zany ity stylo ity. Zany efa nambolena vary tamin'ity taona ity zany fa efa nijinjena zany le vary. Dia ity zany nasiana le itony rakotra canavalia ity dia tsy nisy ahitra ahidratsy be zany maniry amin'le tany satria vokatra tsara le ahidratsy. Dia nefa ndray zany faritra n'ity mankaty zany namboleko amin'le canavalia dia tsy nisy ahidratsy zany naniry amin'le tany. Dia faritra n'ity nankaty indray zany nambolena tsy nasiana rakotra zany fa vary rano iray dia io hitatsika io zany fa mirohotra be zany le ahidratsy. Dia tsara ihany zany mampiasa le rakotra amin'le fambolena le rakobelona amin'le ahidratsy. Tsy tokony hajanona mihitsy zany rehefa mamboly an'le mamboly rakotra satria manamevana le asa atao zany le fambolena le rakotra. Anisan'ny toerana tena betsaka mpanao tavy ny commune Andasibe. Tsapa nefa kehitriny ny voka-dratsy sy ny tsy fahombiazana ateraka izany. Tena niova filamatra tokoa ry Bernadette rehefa nanaraka ireo torohevitra avy amin'ny ana eo. Za zany tamin'ity fomba fambolena an'ity vary ity nanao voly linina zany, voly teknika. Dia za zany moa tsy nampiasa zezika fa fomba famboleko anazy zany namboleko légume zany ity tany ity, namboleko courgette dia petit pois. Dia afaka zany le petit pois dia zay za vao namboly an'ilay vary. Dia fomba fahitako ny vary aloha dia tegna vokatra na afa-pona tsara zany le vokatra. Raha ohariko tamin'ny herintaona kely ny vitako nefa zany tsy kely koa le vokatra satria kely ny vitako. Dia tamin'ity taona ity zany za nanapa-kevitra fa nataoko vary daholo zany le taniko. Dia hatramin'izay zany namboly vary tantavy. Dia nefa zany le fambolena antavy noho le toetrandro ratsy dia tsy mamokatra. Ka raha ohariko amin'le antavy zany ity voly vary teknika ity dia tegna mahafa-pona tanteraka. Tamin'ny herintaona zany kely zany ny nataoko zany fa ohakan'ny mbola fitsapana zany tamin'ity vary ity. Dia vala roa kely zany ny vitako. Dia jereko zany le vokatra fa tena nahafa-po anahy dia nampitomboiko vala fito indray zany izy tamin'izao ny ampy tanimbary. Ho hitantsika manaraka eto fa tsy ny vary ihany nefa nambolen'i Bernadette fa eo ihany koa ireo karazana ankotrana maro isan-karazany sy ny voly avotra. Nahazo ny torolalana ara-teknika ihany koa ny amin'ny katsaka sy ny voanjobory izay ampiarahany mandrakariva amin'ny rakotra. Ity indray zany toerana katsaka sy ny mokona indray zany nataoko aketo. Izy aloha dia jerena fa tegna kely dia kely satria zany betsaka loatra le asako dia efa tsy dia araka anahy loatra. Dia nataoko fanandramana indray zany ity voly katsaka sy mokona ity. Dia tegna mahafinaritra aloha le izy fa le mokona zany mandady amin'ny katsaka dia lasa ilotra zany le tany dia lasa masaka be zany le tany amin'le mokona.
fa tena mahafapolo ilay izy fa tsara be. Ty indray zany voanjo vanga indray zany izy ty namboleko tamin'ny volana novambra dia zao izy efa ndiva hiakatra zany izy ty. Fa raha oharina tamin'ny herintaona zany tsy dia vokatra zany izy ty noho n'le toetrandro. Fa nefa na zany na tsy zany ary ohaky ny mahafahafa-po kely ihany na dia zany ary. Tamin'ny herintaona zany izy tsisy an'itony pokapoka tony izy. Fa na dia madinika kely azy tony dia misy voany daholo. Fa tamin'ity zany noho n'le toetrandro dia raha oharina amin'izao ohaky ny tsisy vokatra ngamba tony le fotsifotsy kely tony. Mifameno amin'ny volovary tokoa ny fanaovana rakotra sy ny volo mifandimby. Miantoka ny fanampin-tsakafontsika olombelona izy no sady mamerina ihany koa ny tsiron'ny tany. Dia ty taniko ty zany tsy ajanoko fotsiny fa amboleko vary ndray mbola ambolena legioma zany izy ty rehefa afaka zany ny vary. Dia amboleko legioma aloha izy. Dia rehefa tonga zany nidany fambolena vary dia mbola amboleko vary ndray zany fa tsy avelako mijanonjanona fotsiny zany ty taniko ty. Fa rehefa ambolena legioma zany ny tany dia lasa vonton-dresaka zany izy miaraka amin'ny rakotra nambolena io dia tsy miova zany ny vokatra aminazy mety mitombo avy roa eny ary izy amin'ny herintaona. Raha fehezina izay rehetra izay dia ahitana vokatsoa tokoa ny fanarahana ny teknika mpambolena toy ny nataon'ny Bernadette miara-miasa amin'ny ANAE. Santionany ihany anefa iny fa efa maro tokoa ireo miara-miasa amin'ny ANAE no resy lahatra tanteraka. Dia tegna mahafapolo fa dia mazoto tsara ka. Mbola vonina nanaraka teknika hatramin'izao.